Eo amin'ny tontolon'ny lalao sy fialamboly indray kosa raha moa tsy mitsampy tombony isan'ireo tsara vintana nahazo tontona lehibe na ny jackpot amin'ny ilay lalao peon-dimy izay karakarain'ny loterie malagasy. Omaly ary dia notolorana ny taratasym-bolany i Daniel izay tsara vintana iray ary mpilalao tsy tapaka ny peon-dimy nandritra ny fisarihana izay nitanterahana teny Akorondrano moa no nanaovana izany. Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo ny teny an-toerana. I Daniel raika amin'ny 20 taona ary mipetraka ao Ambohimasoa Fianaratsoa no nitsikiny vitana tamin'ny fisarihana farany teo nandritra ny lalao peon-dimy karakarain'ny loterie malagasy. Nahazo ny tontona 10 tapitrisa ariary ty mpianatra ity. Natolotra azy omaly alina teny amin'ny studio ny loterie malagasy etsy Akorondrano nitapakila taratasim-bola manapirofo fa izy no nahazo ny tontona. Rehefa imbeta be milalao dia isaky milalao dia mahita anankiroa ihany matetika dia samba mahita ny tetihetra miaraka. 10 millions ariary faly dia faly tokony nahazo an'ilay izy. Afaka nipetrana fianarana. Lalao peon-dimy tsy ora sady mangarahara dia izay hoe safidianako ny safidy anazy. Entin'i Daniel matsiny ny fianarany sy hanaovany lanonana mandritra ny fetin'ny Pasika ny vola azony tamin'ny lalao peon-dimy araka ny nambarany. Fa maromaro ihany koa ny fantatra fa tsara vitana ary nahita ny nomero mahazo misa 4 izay nanatrika ity fisarihana nitanterahana omaly ity. Nanamarika moa ny loterie malagasy fa amin'ny sabotsy 30 martsa ho avy izao no hanatotosana ny jackpot spécial satria dia tafiakatra 10 tapitrisa ariary zany.